Tonga sao daholo zanagasikara mbola avinareo resaka prostate resantsika karazana ohatran'ny paozina tsaramaso kely izy eto ambanin'ny tatavia no misy anazy. Ny lehilahy tratran'io foana matetika rehefa miakatra efapolo taona any amin'izay miaina ho any tanjakintsika olombelona rehetrarehetra. Ny dikan'izay dia mila mikarakara vatana ianao. Matetika tratran'ny aretina ny prostate ny lehilahy rehefa miakatra hatramin'ny efapolo taona hisoroana izay. Misy vidéo nataoko tany atao betsaka ilay paopy madama. Atao betsaka ilay izy na izany na izany ary ilay mampirafy tsy ilay mampirafy ny tiako lazaina. Efa manambady lahy dia madama zany anamboarina ilay izy dia milamina ny prostate ny lahy. Zao anefa. Eo ihany koa ilay fihinanana sakafo ara-dalàna. Ny vidéo nataoko tany aloha tany mila mihinana sakafo, legioma sy ireo voankazo maro isan-karazany. Hisorohana ny aretin'ny prostate ny lahy koa dia mila mihinana izany lahy ary ny fanazaran-tena. Tsy mbola misy ny fanafody manasitrana prostate hatramin'izay ka hatramin'izao. Ekena marary lahy mandeha dokotera omena fanafody fa ilay fanafana tena manasitrana prostate hatramin'izay ka hatramin'izao mbola tsy misy. Hisorohana izay zany raha sendra mety ho tratran'izay lahy dia eo lahy mila panafody foana lahy no vola lany ny aina marary ihany avy eo dia hoy lahy ilay dokotera tsy mahay, dokotera koa tsy teny lahy mbola tsisy fanafody fa tsy maintsy hohanina izay atoro ao. Ka hisoroana izay aretina izay zany mikarakara ela vatana dia mbola tanora. Sao dia rehefa lehibe vao manenina sa didiana. Rehefa didiana ny prostate ny lahy tsy miteraka intsony koa ela avy eo. Tsara ho fantatritsika moa zany ho an'ny lehilahy te hijery ny point G lehilahy tsika dia avary amin'ny lavabody lavaka mangery arina mijery anazy eo amin'ny manodidina ny prostate sy ny tatavia eo misy ny point G dia eo no mampangitagitaka mahafinaritra ny lehilahy. Tsy atao mitsatoka ilay izy fa atao midina kely ohatran'izao dia eo no mahafinaritra ny lehilahy. Io moa zany amin'ny ankapobeny ho an'ny lehilahy samy lehilahy no mety amin'ilay izy. Raha tsy ohatra ndraika madama indray nga hoe no hiezaka hanisy. Afaka atao koa ny zay raha hoe mifanaraka ianareo anankiroa esorina tsara ho le volo manodidina rehetrarehetra lavabody rehetrarehetra iny atao madio mangirana tsara iny dia madama indray zany manisinisy tsatotsatoka sy manodikodina ao dia fomba milamina izany. Sa ahoana ozy nareo? Mba mifandimindimy koa indraindray afaka tsy voatery le mitsatoka ohatran'izao fa mba ialàna ireny manokatra fe aloha. Ilaina daholo izany mba mifandimindimy be nareo anankiroa. Mazotoa.